Faniravina ny disadisa eo amin'ny mpiasan'ny postra sy ny ministera PIA no eken'ny ministra ny postra sy ny fifandraisan-davitra ary ny Aitora Kajimirindra ny teboka sivy nangatahindreo sendika niaraka tamin'ny mpiasa anatsarany fomba fiasa kosa ny eo anivon'ny postra malagasy samy anaramaso ny fanatanterahandreo ny fanekenany rehetra manomboka izao farany anarazafindravelo amin'ny sariny Yves Janel. Ny famolavolana ny sata mifehin'ny postra malagasy, ny fandraisana ny postra ho rantsana mahalotena ao anatin'ny ministera na filiale, ny fandraisana ireo mpiasa ECD ho mpiasam-panjakana, ny andiniana ny fomba najanonana ny famatsimbola ny fananganana ny Smart Village misy 10 ary ny fijerena ny mpanohana amin'ireo Smart Village 10 efa nitsangana izay tokony sahan'ny postra malagasy. Ny andratana ny tany misy ny braon'ny postra manerana ny losy amin'ny ity orinasa-panjakana ity. Ireo no teboka nisongadina ny faneken'ny ministra tamin'ny syndicat ny mpiasan'ny postra, natrehan'ny kabinetra ny ministera sy ny filakevim-pitantanan'ny postra malagasy niaraka tamin'ny tale jeneraliny ary natosony androany. Tsy anjara ministera kosa nefa ny fanapahan-kevitra farany amin'ny sasany amin'ireo teboka ireo fa tsy maintsy mandalo dingana hafa. Tsy au niveau ny ministra tsika zany le misy an'le blocage fa any amin'ny niveau na ministera hafa fa hiaraka ny rotota ny fanaika ary natao soni koa zany fa hiara hijery ny fomba hamahana ny resaka patrimoine io mba androatana n'le patrimoine zay ampiasaintsika amin'izao fotoana zao mba ho amin'ny anaran'ny postra malagasy. Ny fomba hoentina hanatsarana sy hampandrosoana bebe kokoa an'le postra malagasy no nijerena ary tsy hisorana ny zareo tato amin'ny syndicat na i ministra mbola izy namafisy ny dirikabo teo nitondra le hevitra mba hahafana namantatra an'izay hevitra zay bebe kokoa. Arak'izany tsy hisy intsony ny fitakina fa samy anaja ny tenin'ny fanomezana sy natao soniny rehetra.